Mitondra ny fanehoan-keviny mahakasika an'izay raharaham-pirenena izay ihany koa ny fikambanana Mamata na ny Malagasy madio tanana raha ny hevitry ity fikambanana ity moa dia sakana ho an'ny fivoahana amin'ny krizy ny fitsabahan'ireo vahiny amin'ny raharaha eto Madagasikara. Sakana amin'ny famahanany krizy eto Madagasikara amin'ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha Madagasikara ny fikambanana Mamata na ny Malagasy madio tanana izay tarihan'Andriamatoa Raharindrika Vidson Angelot. Nosoratan'ity fikambanan'ity ihany koa fa tsy tokony variana isika Malagasy ary tokony samy mijoro hiaro ny tombotsoa-pirenena fa tsy ny tombotsoa amin'ny vahiny. Voalohany indrindra ny hitanay sakana eto amin'ity firenena ity no hatreto dia ny fisabahan'ireo communauté internationale lalina tanteraka ao amin'ny raharaha tokantrantsika Malagasy. Indrindra fa ny frantsay izay diso misabaka tanteraka dia ohatran'ny hoe manohana ihany an'ireo vahoaka Malagasy izay mpikambana amin'ny Malagasy madio tanana hatrany amin'ny ambanivohitra any izay anaovana io asa sosialy io dia hita fa mitsaikaiky tokoa noho ny afisiko communauté internationale eto satria raha misy vahaolana apetraka eto amin'ny firenena ka mitady hilamina dia avy hatrany manakorotana izy ireo satria inona ny antony manelingelina ny tombontsoany. Be dia be ohatra ny orinasa avy any ivelany an'ireo communauté internationale ireo any frantsay izay manara eto Madagasikara nefa amin'ny resaka haban'ireo mino fa ambany dia ambany ny haba alohan'izy ireo. Mikasika amin'ny fifidianana dia manohana ny anatontosana ny fifidianana lapahan-drenana mialoha manaraka izay ny fifidianana solombavam-bahoaka vao miditra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fikambanana Malagasy madio tanana. Tokony hisy aloha ny fifidianana lapahan-drenana mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka, izany hoe alefa ny fifidianana lalam-panorenana dia vita ny fifidianana lalam-panorenana dia alefa ny fifidianana député na législative dia vita ny fifidianana législative dia alefa ny fifidianana présidentielle. Izany hoe eo anatrehan'izay miansa anareo collectif de candidat reo izay milaza fa misisika hanao ny fifidianana mba hijery tsara ny tombotsoa-pirenena. Nivoatra indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny fanatam-panoa gazety izay nataon'ny fikambanana io atoandro io teny Vohipeny.